fa le manonina ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra ao anatin'izao fandarana manokana hitondrana fampaherezana avy amin'ny tenin'Andriamanitra izao. Alohan'ny anatanterahantsikay izany dia andeha hoentsika ambavaka izao fandarana manokana izao. Andriamanitra tomponay tsara indrindra ny an-danitro, endre ny fifalianay satria mbola afaka manonina izany anaranao be voninahitra sy kanto indrindra izany. Ko ankehitriny tompo milalo dia irina indrindra ny andray ny fampaherezana avy amin'ny teninao, koa ny fanahinao ane anolotra izany ho anay ary hampitoetra izany aty anatinay. Tononona amin'ny ara-tsoan'i Jesosy Kristy tompony teny. Amen. Izao fampaherezana izao dia mitodika indrindra amin'ilay loha-hevitra manao hoe Jehova no anjarako. Teo aloha dia nijery Jeremia isika, fa amin'ity fotoana ity kosa dia hijery manokana ny voasoratra ao amin'ny bokin'ny Salamo mahakasika izany hoe Jehova no anjara izany. Rehefa Jehova tokoa manko no anjara dia mipetraka ao amin'ilay manana ny fahefana rehetra ny fiainana, fa tsy eo amin'ny zavatra ny foronina zay nataony na amin'ny olombelona zay miovaova, fa amin'Andriamanitra zay manana ny fahafahana sy ny fahefana rehetra. Koa izao no anambarany Davida izany araka ny Salamo 140. Andeha horaitsika ny fampaherezana izay nataony Davida araka ny Salamo 140. Izao no loha-hevitra ao anatin'izany Salamo 140 izany. Ny fatokina an'Andriamanitra izay fototry ny soa, na dia tonga aza ny fahoriana sy ny fahafatesana. Ny fatokina an'Andriamanitra izay fototry ny soa, na dia tonga aza ny fahoriana sy ny fahafatesana. Eto dia sarahana tsara ny mahasamihafa ny hoe fahoriana sy ny fahafatesana. Natray manko dia voaramby ao anatin'ilay hoe fahoriana na dia ny fahafatesana aza. Fa eto zany na fahafatesana na fahoriana izay miseho amin'ny endrika maro samihafa dia nandraisan'ny Davida toty avy amin'Andriamanitra. Hovakina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony teny. Ny andininy voalohany, arovy aho Andriamanitra fa mialoko aminao aho. Hoy izao ny amin'ny Jehova tompoko. Tompoko ianao, tsy misy soa ananako azo oharina aminao. Fa ny amin'ny olona masina ambonin'ny tany, ireo ny olona tsara laza izay sitrako indrindra, ho be ny fahoriana izay manova an'Andriamanitra hatakalo ny hafa, tsy mba hanatitra ny fanatitra ahidiny aho, ary tsy mba ho tonon'ny molotro ny anarany. Ny 15, Jehova no anjara lovako sy kapokako, ianao no mampaharitra ny anjarako. Ateo amin'ity 15 ity dia mahafinaritra ny vavaka asandratry Davida. Arovy aho Andriamanitra fa mialoka aminao aho. Ny vavaka zay nasandrany dia mametraka ny tenany ao ambanin'ny fialofana azo antoka, fa mialoka aminao aho. Aoka isika riavana, hialoka amin'Andriamanitra irery ihany. Indraindray eo amin'ny raharaham-pitsarana dia mialoka amin'ny olo-pantatra ny olona sy ny fahaiza manao an'ireo mpahay lalàna. Andao isika hialoka amin'ny Jehova, ilaina ireny, fa Jehova ny tena fialofana sy antoka tsara indrindra ho atsika, fa mialoka aminao aho. Tsara ihany koa ny manana vola rehefa manao zavatra, fa mihoatra noho ny herin'ny vola no hery ananan'Andriamanitsika. Hoy izao amin'ny Jehova, tompoko ianao, tsy misy soa ananako azo oharina
aminao. Vakivava ny mpanompola eto, tsy misy soananako azo oarina aminao. Ianao ny tompoko. Inona no soa ambony no Andriamanitra? Inona ny tsara mihoatra no i Jehova? Fa izy ne nahary ny lanitra sy ny tany. Izy ene no nampandresy an'ity Davida ity ary ampandresy anao ihany koa. Tsy misy soa azo oarina amin'ny Jehova ry havana. Eny, na dia izao tontolo izao aza no avadika volamena, dia mbola tsy azo oarina amin'Andriamanitra izany. Ary dia zany mahatonga ny Davida manao hoe ho be fahoriana zay manova an'Andriamanitra amin'ny zavatra hafa. Ary dia nandray fanapa-kevitra izy hoe tsy mba hitondra fanatitra ao amin'izany mihitsy aho, fa Jehova no anjarako, Jehova no lovako, Jehova no kapokako. Ry havana, miady amin'ny kapoka tokoa isika amin'izao vanim-potoana izao. Ary na dia miaka bidy izany vidim-piainana izany, dia hoy Davida manao hoe Jehova no anjara lovako, Jehova no kapokako, ianao no mampaharitra ny anjarako. Ny andininy fahenina, ny voafaritra ho anjarako dia eo amin'ny tany mahafinaritra, eny manandova tsara aho. Ny voafaritra ho anjarantsika dia ny fahasoavan'i Jesosy Kristy izay mampandova fiainana mandrakizay ho antsika. Ary eo ka tsy ho afaka ao anatin'ny fisainantsika sy ny eritreritrintsika izany anjara izay omeny antsika izany, araka ny voalaza ny Petera voalohany, ny toko voalohany, dia izao no amaritan'ny Petera izany anjara lova ho an'ny olona masina izany. Ny andininy fahatelo sy ny fahaefatra no vakitsika amin'ny Petera voalohany, toko voalohany. Isaorana ane Andriamanitra rain' Jesosy Kristy tompontsika, izay niteraka atsika araky ny haben'ny famindram-pony ho an'ny fanantenana velona tamin'ny nitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty, ho amin'ny lova tsy mety simba, tsy misy loto, tsy mety levina, voatahiry any an-danitra ho anareo. Izany no anjara atsika ao amin'i Jesosy. Izany no mampaharitra ny anjara atsika ao amin'Andriamanitra. Fa Andriamanitra dia nanaiky hiteraka atsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay nitsangana tamin'ny maty. Ary zay fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty izay no azahoantsika manam-porofo fa ny maty aza, ny fahafatesana aza resin'i Jesosy, koa izay fahantrana, na izay alahelo, na izay tomany no ampitanondrika atsika eto amin'ity fiainana ity. Andehantsika anantena ilay lova tsy mety simba, tsy misy loto, tsy mety levina, voatahiry ho atsika any amin'ny fiainana mandrakizay. Manohy izany salamo izany Davida amin'ny toko 140 ihany isika, dia inona no fanapa-kevitra raisitsika raha manatanteraka izany anjara voafaritra ao amin'ny tany mahafinaritra ho antsika izany Andriamanitra? Ny andininy fahafito, isaotra an' Jehova izay manome ny saina ay aho, ary na amin'ny alina aza de mananatra ny foko. Zany hoe tsy mitsahatra mihitsy ny Andriamanitra mandefa ny fanahy masina, mametraka izany feo amin'ny fieritreretana izany ho atsika, na de amin'ny alina aza. De hoy izy ny andininy fahavalo, ataoko eo anatrehako mandrakariva Jehova, ry havana. Aza ny écran no ataony mandrakariva eo anoloan'ny fiainanao, fa aoka Andriamanitra, aoka ho ataonao eo anatrehanao mandrakariva Jehova, fa eo ankavananao izy, ka dia tsy angozozo aho. Izany no fanambarana nataon'ity Davida ity, fa eo ankavanako izy, ka dia tsy angozozo aho. Izany no hifalian'ny foko sy raviravon'ny fanahiko. Eny,
ny nofoko aza hitoetra tsy manana aia, ny nofoko aza de hitoetra tsy manana aia, fa tsy ho foinao any amin'ny fiaina tsy hita ny aiko, tsy amela ny iray masinao ho latsaka amin'ny lavaka ianao. Ampahafantatra ay ny lalalaina ianao, fahavokisam-pifaliana no eo anatrehanao, ary fahafinaretana no eo an-tananao ankavanana mandrakizay. Ampahafantatra antsika ny lalalaina Andriamanitra. Engane hiamafiorina izany fahalalantsika fa Andriamanitra de manokatra lalanaina azo antoka ho any amin'ny fiainana mandrakizay zany. Ary izay fiainana mandrakizay zay indrindra no antony aretantsika am'izao dia makany amin'ny mandrakizay zao. Ka na de eo aza ny toe-javatra maro samihafa de andesy isika. Salamo 8:100, ny 2:7. Salamo 8:100, ny 7:50 no raisitsika. Ny 7:50. Jehova no anjarako, mitandrina ny teninao aho. Izany no fanapa-kevitra tao amin'ny Davida. Jehova no anjarako. Mety araky ny sokajin'asa dia hoe ny anjarako ngamba ny mety eto amin'ity ka sokajin'asa ity. Fa na inona sokajin'asa ananatsika dia apetra ho anjaratsika Jehova. Jehova no anjarako, mitandrina ny teniny aho. Mahafinaritra koa no ilazansa ilay mpanoratra Asafa araky ny Salamo 3:70, ny 5:20 ka hatramin'ny 7:20. Inona ny fanapa-kevitra no raisina? Satria Jehova no anjara. Iza no ay any an-danitra, ary tsy misy etỳ ambonin'ny tany eriko tahaka anao. Na dia levona aza ny nofoko sy ny foko, dia mbola vato lampony foko, sy anjarako mandrakizay Andriamanitra. Fa ino very zay lavitra anao, aringanao zay rehetra mijangajanga mahafoy anao. Fa izao dia no akaikin'Andriamanitra ny mahatsara ianao. Jehova Tompo no nataoko ariko mba ilaza ny asanao rehetra aho. Fanapa-kevitra amaranany azy de hoe mba ilaza ny asanao rehetra aho. Ay ity hoe Jehova no anjarako ity dia nataony mahafaly ny ilaza ny vaovao mahasoa ny filazantsara. Mahatonga atsika hifidy anjarany Jehova kay de ny azahoantsika manambara ny habean'ny asany sy ny famindrapony eo amin'ny fiainatsika. Iza no ay any an-danitra? Misy kerobima any, misy serafima any, misy anjely any, misy fiderana mitalakotrokotroka any. Iza no anjaratsika any? Ary tsy misy etỳ ambonin'ny tany eriko tahaka anao. Etỳ ambonin'ny tany misy toerana mahafinaritra ary misy fivoarana ara-teknôlôjia mahavaka ny saina. Fa de zao no lazainy Asafa, fa na de levona aza ny nofoko sy ny foko, dia mbola vato lampony foko, sy anjarako mandrakizay Andriamanitra. Vato lampony foko, tsy ho resy zany vato lampy zany, ary dia afaka hijoroana eo anatin'ny oram-baratra zany vato lampy izany. Vato lampony foko, sy anjarako mandrakizay Andriamanitra. Tsy anjara mandritry ny fotoana vetivety, tsy anjara ao anatin'ny taona ray, fa anjara mandrakizay Andriamanitra. Ny zavatra eto amin'ity tany ity dia vetivety fotsiny. Raha ohatra ka hiresaka ihanitsika manao hoe ny abonnement reny ane de voafetro anatin'ny fotoana. Ny zavatra rehetra dia
voafetra. Fa Jehova kosa dia anjara mandrakizay ary very zay lavitra an'Andriamanitra, ary ringa an'Andriamanitra zay mijangajanga mafoy an'Andriamanitra. Fanabakevitra entitra no nataony Asafa manao hoe izao dia ny akaikin'Andriamanitra no mahatsara. Irina ihany koa mandritry ny fotoana rehetra mandra-piaviny eny amin'ny raolanitra dia Jehova no akekezitsika amin'ny alalan'ny fianarana ny tenin'Andriamanitra, ho akekezitsika amin'ny alalan'ny vavaka ny Andriamanitra. Izao dia no akaikin'Andriamanitra no mahatsara. Aza elana ny vavaka, aza elana ny fanekena an'Andriamanitra, fa aoka isika ho eo aminy mandrakariva. Ny salamo dia miresaka izany anjara mahafinaritra izany ho atsika. Andeha jerentsika indray ny salamo 510. Mahafinaritra ny hoe Jehova no anjarantsika, Jehova no ho atsika ary ny teniny no azahoantsika mitoky. Andeha vakitsika ny 5:20. Ho mandrakizay Jehova no nanorenanao any an-danitra ny teninao, hiatra amin'ny taranaka fara-mandimby ny fahamarinanao. Efa nampitoetra ny tany ianao ka indro mitoetra izy. Hanefa ny fitsaranao no hitoerany mandrak'androany. Fa ny mpanomponao zavatra rehetra. Somary miambakavaka kely amin'ny fanonana an'ilay teny. Ny 5:7. Tsy ho adinoko mandrakizay ny didinao, fa ireny no amelomanao aho. Anao aho, vonjeo aho, fa ny didinao no tadiavo. Fanapa-kevitra lehibe no raisiny ity mpanompo ity. Tsy ho adinoko mandrakizay ny didinao, fa ireny no amelomanao aho. Ry havana, tianao ve ny ahazo ny fiainana mandrakizay? Aza mafoy ny didin'Andriamanitra, aza mandao ny fiarana. Aoka ho Jehova no fidinao, aoka ho Jehova no anjaranao. Dia hoy izy ny 5:20. Anao aho, vonjeo aho, anao aho, vonjeo aho, fa ny didinao no tadiaviko. Andriamanitra hiasa famonjena ao atsika tsirairay avy. Andriamanitra no hitiko itsika, fa izy no anjaratsika mandrakizay. Ny 2:30. Todio aho ka mamondrafo aniko araka ny tokony ho anjaran'izay tia ny anaranao. Todio aho ka mamondrafo aniko. Andriamanitra hampitodika ny fijeriny eo aminao, hampahery anao ary hampandresy anao ao anatin'izao adiny fiainana izao. Amen. Ivavaka isika. Tsy mitsahatra ny fisaorana ianao Andriamanitra, fa na dia ao aza reo olana maro samihafa izay mitambavy sy mitambesatra aminay olombelona, indrindra ny fahoriana, ny fahafatesana, ny fahantrana sy ny maro samihafa zay besaka tokoa eto amin'ity zao tontolo zao ity, dia ianao no anjaranay, ianao no kapokanay, ianao no fiainanay, ary ny didinao no ivelomanay.
mangataka aminao zay tompo tsara indrindra ny an-danitra ny ampitoeranao ny fanahy masinao aty anatinay, hahaizanay manana izany anjara izany, ka dia ho anjara manan-kery eo amin'ny fiainanay ianao Andriamanitra, ka na amin'ny fotoana manahoana na amin'ny fotoana manahoana dia ho tsaronay, fa ny anjara tsara indrindra ho anay dia ianao. Tsy misy soa azonay hoarina aminao, ary tsy misy zava-kanto mihoatra noho ny fiderananao. Kaoka tompo malalo, ianao sy ny aminao no ataonay anjara eo amin'ny fiainana. Ko rehefa ho avy ianao Jesosy eo dia anolotra lay anjara lova mandrakizay ho anay ianao, dia ny fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Fa ny anaratsoanao hatrany no hanonanay izany vavaka izany Jesosy eo. Amen.